Lilia ianarako. Fantatry ny olona be maro hoe Lilia, Lilia Misina hoe Lili, mpikabary mpitondra teny ihany koa ao amin'ny VKMM taony ianarako kabary voalohany. Nitomboako ny kabary tamin'izay fotoana izay nisy fifananana kabary dia voasaka hoe andeha izy dia tamin'izay fotoana izay nefa tsisy mpifaninana kay fa tsisy nanao ilay izy fa zaho irery dia lasa azoko irery ilay loka sy tokony hoe fanomezana ho an'ny mpifaninana. Dia tamin'izay fotoana izay nahitany ny ministra ny fampianarana tamin'izany tamin'ny mbola teo amin'ny faha 12 taona teo angamba. Dia ministra fampianarana nahitana ny kabary dia niantso dia teo ihany koa ny talehan'ny fianarana ohatr'izany dia lasa ohatrany hoe mivelatra tamin'ilay izy dia nefa tsy nanantsaina hoe kabary fa hoe mivelatra tamin'ilay natsoin'ny ministra, atsoin'ny talehan'ny sekoly dia lasa mivelatra ohatr'izay dia nanomboka teo dia ohatrany hoe tataitra kely dia ohatrany tsara ilay izy dia andeha fa tamin'izay mbola tsy tao anaty fikambanana fa natosika ny ray aman-dreny fotsiny hoe anao aty fifananana ity za dia natosika fotsiny. Tsy tena hoe nanasarotra aloha hoe marina mihitsy tena hoe vehivavy indrindra raha hoe manao kabary am-panambadiana dia somary mety hoe manahirana kely any hoe vehivavy mety hoe mbola tsy manambady koa dia indraindray raha mametraka olana fa ho an'ny fianakaviana makana tsy mametraka olana fa hatreto aloha mbola tsy misy mety hoe tsingolongolo kely amin'ny teny hoe anaty hoe ianao mbola tsy manambady na hoe mbola tanora kely dia mangatabady na ohatrany fa hatreto aloha mbola milamina satria mino koa fa manam-pahendrena ilay kabary. Kabary aloha tsara satria tsika malagasy ny hafa tsy menanao izany fa na dia natokona aza indrana ihany dia tsara raha azotra foana izay hoe kolontsaina malagasy izay tena izay hoe ny hafa tsy menanao izany dia iza zany mampiresaka foana hoe katsaony ny hafa fa amin'izao fotoana izao manko raha mijery vanim-potoana ankehitriny tsika efa somary ohatrany hoe tsy dia manan-danja kokoa amin'ny malagasy intsony dia hoe maha-malagasy ny tena fa ny hafa ny fahazonitra fa ny antsika tena hoe very tanteraka dia koa moa za moa zany tanora raha teo dia mba miezaka hoe manasonitra hitondra ny anjara biriky eto amin'ny firenena. Tokolasy tompoko-vavy mangatsaka tao afary ny fatsakana andrinana Andohamanitry mba handrivony vatomorotsiny torepon'ny mbola kararana tsy mona madavatonye sakendrana to ny tantely mitovina ka ankakodry mavesabo voany vao feny fampiarana era mingarany solerana fa sore mileraka ho iaho hoe raha misy kitay rehevarehtra efa mirehatra ambadika ao afaka tay izany hoe anio tokoa ilay andro ray toazato izay tapambelon'ny herany ary sila tsy atakalo-manontolo satria androm-pirenena andro resam-pirenena ho an'ny kabary ny andradroany falavarabantsika rehetrarehetra ihany koa sanatria atao ambanimasy tsy tatova takoana na kaikodinana atao ravitsofina ny fisianareo fa lasa ny taona 2024 dia mibazana iretsika amin'ny taona 2024 irarira ity taona ity mba hitondra soa antsika rehetrarehetra ary rarosoa antsika rehetra mpikabary na malagasy ihany koa mpandala zany hoe kolontsaina maha-malagasy izany mba ho tony vatolampinakaratra reka milevilela tsy oloha taniny andro tsy araka ka ondrika tsy lasany latsambaratra tsy to fa maharitra mandrakizay sitraka tokoa.